Toy izao indray havana ny teny zaraina izay omena antsika anio. Mila miasa ho an'ny hafa ianao olon Kristy. Ampiasao ary izay fanomezam-pahasoavana anananao. Na fampaherezana, araka ny voasoratra ao amin'ny Tesalonika voalohany toko 5:5-10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa mifananara sy mifampatanjaka tahaka ny ataonareo ihany. Na fanasitranana marary sy fandroahana demonia araka ny voasoratra ao Matthieu toko 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary noho ny hariva ny andro dia nentin'ny olona tany amin'ny demoniaka maro ary ny teny ihany no namoahana fanaratsy ary izay narary rehetra dia nositranany avokoa. Na fanaova-tsoa araka ny voasoratra ao amin'ny Hebreo toko 13:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa aza manadino anao soa sy hiantra fa fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Mbola hitoy izany, mandram-pioana tompoko.